Ny préfet zany a karazany nitory anay a agny amin'ny tribunal administratif hoe satria abandon de poste zany zany navoana hoe abandon de poste misy vacances de poste ary tsy nanao passation tsisy intérim zay zany torin'ny préfet ana izay fitoriana zay zany de gaga ihany za gaga ihany satria raha mahita l'instruction ministre de l'intérieur aty sy ny zava-misy sy ny texte de mazava ho azy fa hoe zay maire candidat io hoe tout maire qui se porte candidat aux élections législatives est temporairement remplacé par l'un de ses adjoints non candidats. Vantany vao nivoaka tamin'ny le 19 hoe retenu une candidature quoi de le 20 zany za tonga defa mahazo autorisation d'absence exceptionnelle jusqu'au 27 mai compris le jour du scrutin. Ny lalàna mametraka an'izany satria raha tonga efa miteny hoe la présente instruction prévoit des dispositions à prendre pour la gestion des communes, dans le cas où les responsables de l'exécutif sont candidats aux élections législatives. Elle est destinée à garantir la neutralité de l'administration et l'égalité de chance des candidats. Zezan esprit instruction dit mba isiny neutralité de l'administration, isiny égalité de chance. Vous maire candidat d'office tonga de miala si o maire tsony tsy janona en fonction fa tsy maintsy amena autorisation d'absence exceptionnelle. Ka rehefa mis en autorisation d'absence exceptionnelle za inona ary ny resahana vacances de poste. Pourquoi? Amina c'est sans objet tsisy dikany zany efa d'office de za mo hoe bon nanao taratasy zany nalefako tany amin'ny préfecture hoe bon voilà satria za candidat de noho ny lalàna de mahazo za autorisation d'absence exceptionnelle nalefako ny taratasy de rehefa tsy nivaly le taratasy nalefako ny secrétaire particulière mondana hoe jereo fa maninona tsisy valy ny zavatra iny de namaly ny secrétaire général ny préfecture parce que le préfet n'était pas là hoe defa iny izy efa texte tonga defa d'office iny tsisy zavatra taratasy valiteny amenanao fa efa nahazo autorisation d'absence exceptionnelle ianao et valable pour tout maire candidat manerana ny Madagascar. De niverina le taratasy avec accusé de réception de c'est fini. Ka hiteny hoe tsy miasa maire mila constater fa ny vacances de poste ça constitue une faute grave de gaga za raha olona iry préfet mafantatra lalàna ity instruction ministre ty ne nalefany tamina par voie de mail de bon zay no nahitako an'ity de mazava tsara io zavatra io ary ato azy de mbola miteny koa aveo fa ouais, après la proclamation des résultats officiels, les maires sont déclarés démissionnaires d'office. Refa vite un scrutin de le 28 izy tonga de miverina ho azy miverina manao ny fonction en maire. Les maires peuvent reprendre leurs fonctions le lendemain du jour du scrutin. Zay zany ity ny taratasy ty ka tsy hitako mihitsy hoe mafaute grave hoe constaté fa tsy miasa maire ary zay mandefa olona tany amin'ny CENI tany amin'ny vice-président CENI hoe ahoana fandehany ty autorisation d'absence exceptionnelle ty io de vantany vao retenu candidature anareo de fa bénéficier an'le absence exceptionnelle nareo
fantinareo dia tsy maintsy mametraka intérim pour la bonne marche des affaires communales. Dia zahay nanaraka zany hatrany le 20 ny nomeko zany ny premier adjoint-ko ho intérim. Rehefa nanao passation zay dia vity nataoko amin'ny taratasy hoe izy no m'assurer en tant que intérimaire du maire, c'est lui qui assure les affaires communales pendant mon absence. Misoratra zany misy ny intérim. Et la preuve, ta ministre nandalo tany izy no teo ny solon-tenanako ary se présenter hoe izy no intérim ny maire. Ary préfet zany rehefa misy zavatra tedaviny dia miantso anazy monsieur l'intérimaire, misy an'izao misy an'izao misy an'izao na ny invitation nanity. Ka aminazy ty zavatra tsy hitako mihitsy ny problème anatin'ity. Lazaina fa hoe vacance de poste, za efa tout de suite mahazo autorisation d'absence exceptionnelle. De tokony mametraka intérim. Ny intérimaire efa io angamba vatateny ny teneny zany na ny karama za zao karama ny mpiasa dia izy manao sonia berve voasoratra koa zany amin'ny asa rehetrarehetra zay tokony atony. Ary ny mpiasa efa nandray karama avy amin'ny signaturany, mifatsy ny signature koa avy amin'ny signaturany dia efa nandray karama ny mpiasany la mairie. Inona dikan'izany? Intérimaire marina izy ary officiel ary valable mba hatona avoaka ny trésor ny karamany mpiasa. Dia ahoana itenenina fotsiny tsy misy intérim.